Fandrony moa zany na fanontevina angamba teny fampiratiana salon des études supérieures rahana Madajeune 5 taona ny GSI 5 taona koa Madajeune misy foana fiaramiasa tsara zany le izy mataona azo trophée Madajeune inona ihany koa fa mba hanaraka an'izay lalan'izay daholo satria fanomezana tolotra fampianarana zany raha fampianarana zao tolotra atao amin'ity salon ty matoto ngato ireo ray aman-dreny miaraka amin'ireo zanany dia mitady zavatra tsara izy zany rehefa mitady zavatra tsara izy dia plus ny tadiavana fa tsy hoe agré habilité zany foana no atao tsy enjery eto manana zany daholo zany tsika fa mampiavaka université GSI dia ny fahafahampianatra manao ny fianarana any amin'ny université en ligne à partir master 1 fa tonga master 2 dia zay zany neny tonga dia velarinay avy hatrany hoe fisokafana makany ivelany fitohizany fianarana na koa opportunité ahafana manao stage sy miasa mihitsy akoatran'ny hoe mandrato fianarana satria tsy moramora zany resaka fianarana ny velany zany amin'ny 13 octobre ny concours eto amin'ny université GSI ao amin'ny université Antaninarenina français test psychotechnique connaissance générale zany moa no anadinana fa ny tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy misy koa zany ny remise à niveau mety misy mpianatra tsy dia tsaratsara ny niveau any tany amin'ny baccalauréat fa manome an'izay tolotra zay ny université GSI zany hoe renforcement de capacité alohan'ny hiatrehanan'ilay taona voalohany raha tamin'ny tany amin'ny université moa taloha dia mety misy hoe cours préparatoire hoe anao mathématique dia misy année préparatoire alohan'izay ohatrohatran'izay zany nadamo tena satria indrindrindra na amin'ny paramédico koa raha dia manao an'izay misy an'ilay 3 mois de préparation zany alohan'ny tena nomboana an'ilay fianarana tanjona moa zany dia azahoana an'ilay performance tsara indrindra no mena dia tsy miova moa zany fa anankifito zao ny taranja ato amin'ny université GSI zay hitantsika ao anatin'ny brochure eny droit, tourisme, management, multimédia et communication, informatique et gestion, management BTP ary koa ny paramédicaux dia samy andraisana taona voalohany daholo ireo andraisana koa taona faharoa andraisana taona fahatelo 6e promotion zany nivoaka amin'ity amin'ny 29 octobre ao amin'ny Lion d'Or zay indray mandeha any mamoaka mpianatra isa-taona 500 ny mpianatra hivoaka amin'ity toute filière confondue izy ireo dia ny folo menadamo zany tonga dia hiazo any la France herinandro aorinan'io any fianarana dia ny ambiny namany fianarana eto na tonga dia hiditra amin'ny sehatry ny asa